wafaka bakinao rasefo amen wafaka bakinao rasefo amen wafaka bakinao rasefo amen wafaka bakinao rasefo wafaka bakanao sefo raha manaraka clash back aty zay te afaka baka maimaiky clash back ary maiky salama tompoko manasanao anatrika anty fomba fampianarana vaovao mifantohy manesabeny mieno tsara so aneny nanomboka 85 ampianariko anao teo amreo vondrotany roa misy fanontaniana vaovao ny anton'izany de zao fazahoany États-Unis sy URSS filoha vaovao tam 20 janvier 85 i Ronald Reagan lano filohany Amerikanina raha vao tonga teo izy tsy nitatasika fa tonga de nanovany politika satria nangataka reo tantsaha Amerikanina hoe ny embargo céréalier contre ny sovietika aleo ajana teny ekeny Ronald Reagan aveo izy de nanao fionana maika tamin'ny Union Sovietika azonao zanversarika afany feny fanamboarana ireo arme nucléaire zany ry namana maharaka tsara venareo hazakivy fa isy pozitsika rehefa aveo tamin'ny 11 mars 85 tadidio daty zany les élèves lano filohan'ny sovietika i Gorbatchev nampianatra politika vaovao koa izy de ny perestroika c'est quoi ça manangatanana vo manontany ry tonton io ny hoe réforme na restructuration tonga de nazoto be lerika mitsidika ny Europe andrefana sy Amerika 85 Gorbatchev nanao déclaration d'apaisement nametraka ny démocratie tao sovietika nametraka ny multipartisme ary nampiatra ny fahalalana ary économique de nasorony tany Afghanistan narcisse ny armée rouge ny février 1986 ary nanao fanambarana koa izy ny arme nucléaire ozy de foanana tsy izy ny ase nucléaire ihany koa aleo atsatra tsy suity vokany noso ny aviny reto vondrotany roa tam 88 ny traité de Washington sur le démantèlement des forces nucléaires intermédiaires mba ialana midera nonama avoay gotery namana de tsy ato ampianarana filay hefitratso no hinanana de tsy ankilan'izay de ravany communisme tany Europa tsy nanana tao Europa tsy nanana isaky ny firenena de tratry mifanonganana zay régime socialiste ary namana tany Pologne tany Hongrie tany Roumanie io atrany Bulgarie mbola ho tsara venareo raha tsy araka tenen'izay eo akaikinao jereo 9 novembre 89 Ndrerman chute ny mur de Berlin tany Allemagne RFS RDA de miverino Allemagne raiky ka de ho tany ray ihany zany izy roa reo maiky de tsy andany zany ny Union Sovietika riena de tsy maintsy noravaina resaka razoko fa tsy vazivazy satria nangataka fahaleovatena reo firenena 12 nandrafitra azy tamin'ny 8 décembre 91 io de fona ny URSS fa tadidio inona suite logique an'izay ry Simone i Gorbatchev tsy maintsy midémissione de taty amreo tiers-monde naonga ny ponina ny régime socialisme tatsy Afrika Atsimo de nandeha nitolona anafoanana ny rasisme ny fitovian-tso tsoroko amin'ny stela diso sarobitika tsy maintsy nosedraina noho izany i Nelson Mandela zay nitarika nitolona de nokadraina 63 katramy 93 izy nigatra tolona iombonana io ka de nifanolo-tanana e tsy velany ny roponina midradradratra apartheid égale racisme ka tsara rafoanana avril 94 élection multirasiale ka de fandresena goavana satroadino Mandela lany filoha voalohany maintotra tao Afrika Atsimo mazava ve ny lesona tsisy antany
de ty misy devinety amaranana an'izany nandritry ny apartedy ary ny fiara de atokana ho an'ny fotsy hoditra de mandeha ino zany Nelson defa mivaliny a Nelson Mandela misaotra tompoko misaotra anao nanaraka an'ty fomba fampianarana vaovao clash baka raiky ho afaka baka anao sefoa raha nanaraka tsara ny mpampianatra yes clash baka misaotranao ramse fanitondra fahalalana be deaibe mafakabaky anao raha sefoa fa te hisaotrany reto aza laharana voalohany kopela telma mety tsara koa miaraka amin'ny star kopindrifa eo koa ny beany defa mandamma miaraka amin'isy kamma misaotra toko